rehetra ndray izay tonga eto anasanao hatrany eny tena Andriamanitsika amin'ity fotoanandroany ity. Halleluja. Etsika rehetra mino atompo fa eto ianao e ny tompo mpanjakana io. Ianao mahita fahafahoam-pona izao. Halleluja. Irani
vavatsika am'izao fotoana zao a. Alleluia. Averatsika andeha hoe zany izampatsika kosa hivavaka am'izao fotoana zao a. Ametraka izao fotoana zao a eo amperan-tanan'Andriamanitra ary lasana vavimalala. Sotranao zay tsy raha mbola tonga ny fotoana ahafahanay mihaino ny hafatra ao. Dia mitenena fa vonikena anao zay ary fantatra efa tsy faly ny fanatrehana ratsy ary mihezaky ny anelingelona fa tsy mampiemitra anay zany Jesosy. Tsy mampiemitra anay zany Jehovah-Andriamanitra fa ny zavatra fantatray e dia ianao miaraka aminay, ianao momba anay ary dia matoky izahay. Alleluia. Ambara hoe tandroany Jehovah-Andriamanitra amin'ny alalan'izao mpanomponao manolo tena ho atao fitaovana dia mitenena ianao fa ndre tsy hoe miodidina amin'ny seza fiandriananao te hihaino ny hafatrao. Te ho voky izahay, tsy ny mofo ihany fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Nomenao ny mofo izay nandritra ny enemana fa tonga hinananay ny mofom-panahy dia ny teninao Jehovah-Andriamanitra koa mitenena fa mangetahetanao izay. Aza velanao iserelingelona izao. Ny rahanao Jesosy hifafy amin'izao fotoana izao, hifafy ara-matorana ilay ratsy, tsy afaka hikitikitika na ny ankikely ny devoly azy, tsy afaka hikitikitika izao fotoana izao ka ho tafapitany amin'ny olona rehetra ny teninao amin'ity androany ity. Misaotra raha eo, misaotra Andriamanitra. Alleluia. Halleluia. Mikasika amin'ny fony olona tsirairay avy ny atokantrano ianao amin'izao fotoana izao a. Ho voninahitry ny anaranao rery azy. Misaotra Jesosy a. Halleluia. Amen. Halleluia. Tsy averitsika intsony moa zay izay a fa efa nalefatsika izay a dia ho toditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika fa ianao aza mikorompaka izany ianao miaraka amin'Andriamanitra. Hitanareo a, za variana ako mahita le tafatapatapahana kely dia za hoe Andriamanitra ô hiteny indray ianao a. Alleluia. Dia tsy faly ny devoly. Tsara fantatrao fa tsy sika reny nge tratra fanelingelenany a. Ny amin'ny devoly engelenany izay fatany famanelingelona azy. Ary zao tena tamin'ny ankizy tao tanaty groupe manao hoe ao fa hividy Facebook vaovao tsika e. Ao hividy Facebook vaovao tsika raha ankizy a. Da amin'izay tsy tapatapaka intsony. Sa ahoana? Fa raha mbola io aloha a, raha mbola io Facebook amin'izao io dia fantatsika tsara fa andry zareo io a dia tsisy hitaraina antsika. Tsisy hitaraina antsika hoe dia tapahantry zareo ka anazy. Anazy ny robinet very havana. Anazy ve tsy ho tapahany rehefa hitany famanelingelona azy. Olona iray ho any an-danitra zany a, favoazana be ho an'ny devoly. Ary favoazana be ho an'ny devoly a, ny fahamarinana ray a mipasy a eo amin'ny fitoriana tenin'Andriamanitra. Betsaka ihany ny zavatra mety endrika fitoriana mety tsy mahataitra ny devoly satria tsy mahozongozona azy, tsy manetsiketsika azy. Fa rehefa voakitikitika eo amin'ny fahamarinana io a, rehefa fantany fa tsy ho ela io a, ary tenentsika teo zany a, teneny mampio tanaty fotoana teo zany a, dia romotra izy hoe tapao aingany io, tapao aingany io a. Azavaina amintsika ihany fa tsy nisy antony tokony anapaha Facebook an'ilay teo mihitsy na kely ary satria nahoana tsy nampiasa vidéo an'olona mihitsy tsika teo. Ny feky rehefa i Jonathan mila indrindra tsy fantatrareo. Efa niezaka mihitsy tsika hoe mba tsisy zavatra voelingelina fa lazay efa mbola misy vidéo an'olona, vidéo mandeha io efa fandefasantsika efa amataonany io a, tsisy olana hatramin'izay fa io rehefa izy no anao an'izay a, dia azony atao zany. Fa ny zavatra tena tsy hainy devoly atao aloha mahafantatrao, ny manakatona ny fonao tsy idiran'ny tenin'Andriamanitra. Io indray ianao mihitsy ny tompony andraikitra amin'io. Ianao indray ny tompony safidy amin'io. Ary zay tena olany devoly, raha azo natao ny manidiny fotsika rehetrarehetra tsy idiran'ny tenin'ny fahamarinana dia tena nataony zany fa tsy hainy zany. Io a ianao ny tompony io. Io a safidinao ny amoa sy ny anokatra an'io. Dia sokafo rehefa mbola tonga ny fotoana ahafahanao a manokatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra fa ary fanao mahitana dia fa lasa ny fotoana antsika
de tahiny jesosy tsika mahireza to de tsavatra ny ten'andriamanitra ary tsika amaky ten'andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny romanina ao amin'ny bokin'ny romanina toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fa enina amby folo vakitsika manontolo bokin'ny romanina toko voalohany andiny fa telo amby folo fa enina amby folo azafady romanina toko voalohany hatramin'ny fa enina amby folo melohan'izay nefa aloha de tiako vakina aminao kely ity teny ity de tena mahavarinana rehefa nomana toriteny ato de mifanaraka tsara amin'ny zavatra zay mitranga rehefa le izy misy teny Jesosy tany faraparany tany farany indrindra amin'ny bokin'ny Matio toko fa fito valo amby roapolo andininy fa roapolo fa sivy amby folo andiny fa roapolo tapany faharoa Matio 28:20 tapany faharoa manao hoe arindro za momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao ino momba anareo mandrakarivo zany maraina parivon'ny andro parain'ny andro parivon'ny andro mandrakarivo isan'andro tous les jours toute la vie tena isan'andro tsy adiny Jesosy ny tena ny mpianatra satria zao sao maty sy ny mpianatra mizongozina amin'ny teny manao hoe sao de mba tsy momba atsika ary Andriamanitra any amin'ny Exodosy bokin'ny Exodosy fa tena amby folo andiny faraiky amby roapolo de misy teny anankiray koa manao hoe ary Jehova Exodosy toko fatelo amby folo andiny faraiky amby roapolo ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro raona raha atoandro hitaridarana azy ary tamin'ny andro hafa noho ny alina ho fahazavana azy andehanany andro aman'alina ny andro raona tsy niala teo alohany tamin'ny atoandro ary ny andro hafa noho ny alina mba haninona izy mba andehanany ny andro aman'alina mba tsy janona ny fandehanany mba tsy janona ny fandrotsony Andriamanitra eo foana mba tsy janona ny fandrotsona ao ara-panahy aza manaiky mijanona izany tsy manana ny zanak'Israely tsy manana antony tsy nanana excuse ry avana ny zanak'Israely afaka itenena hoe ka tsy nandroso Andriamanitra fa alina kosa ny andro ozy Andriamanitra ataoko eo amin'ny atoandro de mandroso ianao de ataoko eo amin'ny alina ny olona hafa tsy mandroso fa ianao afaka mandroso satria ataoko mazava eo halleloia tsy nampifamadian'Andriamanitra reo tsy nampifamadian'Andriamanitra zany halleloia tsy nampifamadian'Andriamanitra satria fantany fa raha amin'ny atoandro misy andro hafa tsy de hitatsika tsy mazava ary raha andro raona amin'ny alina tsy hita ihany koa zany mila anti-brouillard mihitsy tsika vao mahita an'izany io misy rahona avantatr'Andriamanitra ny tokony ataony ary za koa teteny aminao fa tsy Andriamanitra ny atoritsika ny zavatra tokony ataony io andro raona iny ravana raha ohatra ny amin'ny vakitsika ny amin'ny Exodosy toko efatra amby folo andiny fa sivy amby folo matoriko teto izy ity ary lay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tokony Israely de mifindrana keo aorinany ary ny andro raona ny findrany niala teo alohany ka nijanona tao aorinany satria maninona tsy hoe amin'ny fotoanany ihany ny fantatr'Andriamanitra hoe andro raona androany am'izao de andro hafa rehefa amin'ny alina fa amin'ny fotoanany ihany koa misy fotoana ny alohan'ny zanak'Israely izy rehefa hitaridalana fa nisy fotoana avy any arina ndray Farao rodorodo de lasa ndray izy avy any arina naninona miaro avy laza tena andro tsy afaka ny fanakaiky mihitsy ny Farao sy ny zanak'Israely noho io andro raona andro hafa satria nanasaraka andro zareo Jesosy raha teny fa omba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao de i Jesosy koa de tahaka ny mitendry fa tsy ala eo randro de tsy ala eo raha alina Jesosy ry havana no tandindo ny andro raona sy ny andro hafa izay mitatana atsika am'izao fotoana izao Jesosy tsy ampianarinao hoe Jesosy eo alohako kely efa valo hoe nefa Jesosy tavelany arina na hoe eto aloha tsisy ninina fa ny arina ny fahavalo de Jesosy variny eto aloha tsy zany Jesosy toriko aminao rano fa Jesosy toriko aminao Jesosy mahafantatra ny tokony ataony mahafantatra ny tokony toerana isy azy mahafantatra ny tokony arovana anao misy fotoantsika tsy mahafantatra akory ny loza fa Andriamanitra mipetraka sady manoloana ny loza tady azo atsika de tsy tradoza isika
io ny andriamanitra azo antoka indrindra itoriana aminao isan'andro isan'andro ito io ny andriamanitra azo antoka indrindra andriamanitra mahafinaritra indrindra ary mbola faly foana zay mitory aminao an'izany anarana mahery a Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy sy ny fanahy masina rehefa jerena io a te indraindray a ohatrany tsy de hitanao mivantana za tena ko anao fa raha tamin'ny andro hoe am'izao ny mpianatra ny tenenin' Jesosy anio hoe indro za momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga fataperan'izao tontolo zao ka raha nisy crédit mbola nisy mega ipetera tany amponja de tsy maintsy ny captureny le message Jesosy tany ambony be tany hoe indro zao de verina captureny de izy tsy niteny tahiny tompo a fa hitina ampatsivo izy de captureny iny a tena verina nalefa fa ny message va tamin'ny 2018 tena mipety aiza hoe misy aneteny za zao aty aponja am'izao a matahotra zao ve Jesosy na momba anahy mandrakariva tsy maintsy natao capture d'écran iny de nalefa rehefa any am' Jesosy raha nisy mega izy raha nanana droit raha nisy connexion izy tany amponja zao ve Jesosy tena marina mety izy ataovy tena matotra Jesosy nyresaka tena momba anay mandrakariva ve anao sao de mba aty amponja zay de tsy momba anay intsony ianao tsia tsisy telefôna tam'izany fa tsy maintsy tadidin'ny mpianatra zany teny zany ary zao revana malala ny afantaranao fa momba anao Andriamanitra na mandalo loza azy ianao de tafavoaka ny loza ianao fa tsy hoe momba anao Andriamanitra de tsisy loza mihitsy manakasikasika anao tsisy olana mihitsy eo anoloanao tsy zany ny afantaranao fa miaraka aminao Andriamanitra misy zavatra ihany mahazo anao fa ianao tsy maninona misy zavatra ihany mitady kasika anao fa ianao tsy maninona eny misy fotoana mety mikasika anao fa ianao mbola tafatsangana ihany alleloia tahiny tompo are tsika rehetrarehetra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amaky bokin'ny Romanina tsika am'izao fotoana zao Romanina toko voalohany andininy voalohany fitarihatena anaran'i Jesosy Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazainy sy ny mpianany sy mpaminany raha teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tao amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra ary ny fahamasinana sy ny fitsanganana tamin'ny maty de Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana ny amin'ny maha-apôstôly anay atonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra ary anareo koa izay isan'ny reny de voantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra malala zany malala tena seria fa tsy hoe malala izay le any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso no masa ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika voalohany misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ny aminareo rehetra satria efa rerana zao tontolo zao nilaza ny finoanareo halleloia fa Andriamanitra zay tompon'ny fanahy koa amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo ka mandrakariva raha mivavaka aho halleloia raha mivavaka de mangataka fandrao mba hisy ahafahako am'izao ho tonga ny aminareo raha sitrapon'Andriamanitra fa manery hitanareo hanomezako fahasoavam-panao anareo mba hampahirezina ianareo izany de mba ny anarako naposianareo ny amin'ny finotsika de ny anareo sy ny any andiny fa tena be folo ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa matetika alo nikasaka ty aminareo saingy azo tsampona mandrakakehitiny i Paoly de azo tsampona ny connexion antsika de azo tsampona ny page tsika de bloqué azo tsampona ny fifandraisantsika de misy fotoana azo tsampona ina ny tokony akivatsika amin'ny sampona lehibe noho Paoly ve tsika fa i Paoly de azo tsampona ry havana malala zay teo de efa tapaka ny fandaratsika zay tsy nalahelo zay faly zay satria zao ny connexion nay atao ara-dalàna ny appareil rehetrarehetra ara-dalàna fa tapaka le izy fa satria manina tapaka
ay izy mampino ndry fandarana kely farak'izay kely ty de tsy aritra Facebook raha tsy tapahana ry havana miteny gasy ange zao devoly zao miteny allemand ange ny devoly miteny frantsay ange ny devoly nga everinao fa fitoriana miteny gasy kely olona kely efapolo manaraky de verinao fa tsy manelingelina ny devoly firy taminareo no afaka teny ampela-tana ny devoly nefa ray fanahan'olona ray tsy tatiny mihitsy raha lasan'Andriamanitra mivoto ange ny folo mahita olona ray miova fo zany zany olona ray vita batisa zany miala amy ratsy fanao nitra tamin'ny batisa amin'ny fivavahana fa tiatoka ange zany hoan'ny devoly ianao za mieritreritra fandarina kelina koa ny anako ibloquen'ny olona io tena misy ibloqueny io ka misy ibloqueny any mihitsy ianao io anisan'ny ibloqueny an'izany ka saintsika tsy miroroa am'zany fa i Paoly teo ho any amin'ireo olona any Roma saingy azo tsampona mandraka ankehitriny de tsy afaka nandeha tamin'izay fotoana zay de raha toizana le teny de fa matetika mikasaka ty aminareo de tsy tenentsika ntsony le saingy azo tsampona matetika mikasaka ty aminareo ananako ny vokatra ty aminareo toy ny an'ny jentilisa sasany andina vevatra ambe folo anana ny grika sy ny firenena hafa sy ny endry sy ny tsy endry trosa tsara be io teny io anana ny grika sy ny firenena hafa rehetra sy ny endry sy ny tsy endry trosa anana ny olona trosa Paoly nefa Paoly tsy nitrosa vola i Paoly tsy nitrosa vola zany ianao za mitrosa vola zany mangatana amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tsy tokony fatorany trosa izany tsy tokony ny zanak'Andriamanitra ny tia mindrakindram-bola aman'olona izany anala baraka an'Andriamanitra ve anao de avy eo anao tsy andovo fotsy alovola de hitsotsokany olona iny nefa anao mpanompon'Andriamanitra de avy eo anao tafalatsaka anaty laingalainga madinidinika satria manino satria tsy malovola za mitrosa za mitrosa za mitrosa zay tsy mitrosa zay rehefa tsisy ao de tsisy de miandry an'Andriamanitra fa mandraky tiany androany mbola tsy maty ny anoanana rehefa misy ny fotoana ilana zavatra avy amin'Andriamanitra de miandrasa aza mba mitrosatrosa zany fa tsy trosa vola ny tenen'ny Paoly eto fa trosa natoriteny halleloia tsapan'ny Paoly rehefa tsapan'ny Paoly fa betsaka loatra ny zavatra efa nafafiny talohany iovanfo de nitory fankalanan'i Jesosy izy nitory zavatra rehetra zay mifanohatra amin'ny filazantsara izy nanentsika ny olona zay mitandrina fahamarinany Paoly nanentsika ny olona zay niaraka tamin'i Jesosy ary tsapan'ny Paoly fa nanan'olona trosa izy na ny grika na ny firenena hafa na ny endry na ny tsy endry de manatrosa amin'ny Paoly ary andiny fa 10:10 koraha iza de mazoto ny tory filazantsara ty aminareo aty a Roma satria nananareo trosa radorakoty salama mampionareo hery-janahary niaky radio hitanareo eto foana tsisy andro tsy ahitanareo anay raha mbola eo koa ny connexion raha mbola tsy tafaka koa io de hitanareo eto foana zay satria manatrose be loatra ny zavatra tsy nety natao taloha de mba manam-potoana zao alleloia misy ny fitaovana mandrapatapaky io hatramin'ny farany de manatrosa aminareo zay manatrosa amin'ny olona rehetra ndao mampionina manatrositsika ndao andotrosa ndao tonina ny fahamarina ndao tratratratraina eran-tany anakoako maneran-tany ny filazantsarany Jesosy izay mitoniny Paoly fa manatrositsika nareo rehetra amin'ny groupe zay maresy manatrosa amin'ny olona rehetra nareo mananatrosa amin'ny firenena rehetra ianareo mananatrosa alleloia tokony aloha be loatra ny zavatra nataotsika hatramin'izay de nitory ny zava-dratsy tsika nge reavana manao ratsy io mitory teny mitory nge tsika fa tsy filazantsara ny toritsika ianao mipiblie zavatra manao zavatra tsy mety ianao mitory teny daholo ny olona zao ary tsy mpanompon'Andriamanitra any no mitory teny fa mpanompony devoly koa mitory teny ary tsika nitory tsy filazantsara daholo taloha
dia na mahatonga antsika mihazakazaka amin'izao dia mpataka ny Paoly miezaka manala trosa halleloia andeny fadimy amby folo enina amby folo fa tsy menatra ny amin'ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha vao amin'ny jentilisa-koa fa amin'izany no anena fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka amin'ny voasoratra hoe ny marina ho amin'ny finoana no velona ravana malala zavatra roa kezabe ny jerentsika androany ny sakatsakana nahazo an'ny Paoly ny sampony eny an-dalandalana mahazo an'ny Paoly izay tsy tokony akivy atsika raha eo amin'ny asa fitoriana ianao misy sakatsakana aza mieritreritra ianao hoe eny hoe tsisy heriny ianao ny devoly ndray manan-kery tsy ry havana ny devoly dia te andeha isan'andro ny devoly dia tsy te hampandeha an'io isan'andro fa mbola Andriamanitsika miasa ny matoy izao atsika androany mbola famindrapon'Andriamanitsika izay tompony teny farany sy tompony zavatra rehetra mbola mahatonga antsika tafahoany eto amin'ity androany ity halleloia misy fotoana manomboka androany zao fa nataonao fo ianao a nareo amin'ny groupe zay maresy tonga ny anjara fitoriana reo teny dia zao atao andeha haneo fatrosa halleloia voaka ny trano ianao zay miona aminao ilazao mane fatrosa ianao mitory teny mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra atao mpianatra ny firenena rehetra hozy Jesosy fa trosa tokony alohantsika zany iza mivonona andotrosa izy manomboka androany hoe za Jesosy a tena alohako ny trosako fa be loatra raha tsy vitako teo aminao taloha anonitra ankehitriny halleloia iza avy ny andotrosa dao andotrosa dao alohantsika ny trosa ary Paoly tsy nisangisangina andotrosa nalohany teny amin'ny jentilisa nalohany teny amin'ny tiafa firenena nalohany teny amin'ny ero teny amin'ny adala na adala ritoriteny ihany halleloia na mahita olona adala ianao tafaresaka aminao le miridiridy reny dia tianao Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha iso zany na ny endry na ny adala na amin'ny maditra na amin'ny endry halleloia dao andotrosa fa fomba ampanopin'Andriamanitra ratsy lasa tsara zany fomba ampanopin'Andriamanitra naditra lasa endry zany dia mandotrosa ny atrehan'Andriamanitra dia manohitra ny zavatra vita dia mandohany ny trosiny any amin'olona halleloia hoe za lalahy be ny zavatra nitoriako ratsy ozy Paoly a fa zao a tsy mariny reny ity ny tena marina alohako aminao androany ndao tsika ho any an-danitra le Jesosy ny teneko anareo tsy izy tena izy halleloia za io avolombelona zany ary tsy menatra ny filazantsara zay io tsy menatra ny filazantsara iza tsy memena ne ny filazantsara toritsika eto misy me betsaka ny me tsika tsy menatra ny filazantsara ny tena marina tsy nijoro mba ho menatra tsika fa nijoro mba andotrosa halleloia be loatra maty ny zavatra nataon'io Andriamanitra io tamintsika ry havana halleloia be loatra ny zavatra nataon'io Andriamanitra io tamintsika ndao tsika andotrosa daholo fa raha mbola tonga efatra amby efapolo tsika mijereto andry teo dia tapaka foana fa za mino misy olona ao antson'Andriamanitra eto misy Paoly hotsogain'Andriamanitra ndray eto androany andeha andotrosa rehefa andeha andotrosa nefa ianao dia tadidio e fa itrosa alohanao io tsy tatiny devoly io tian'Andriamanitra io fa tsy tatiny devoly ary zao halleloia rehefa andehanao asa fitoriana ianao hatramin'izay ianao manao live amin'ny zavatra tsy tika jerika connexion anao tsy milamina be fa maninona ary ny connexion anao lasa misy olana foana tadidinareo hoe tsika ry anakaza ny faharotana ny akiradio tadidinareo hoe 2 andro milo sa 3 andro milo tamin'ny heritaona tsy ahoany eo connexion mandeha tsara connexion anay mandeha tena mandeha ny wifi tena mandeha ny telefona tena mandray tena connecté tsara tena mikapite tsara wifi tena milamina tsara fa tapaka tsy nandeha mihitsy ny fa live tsika 3 andro ngamba n'izay mialohan'ny fankalazana andro taona dia tamin'izay nataontsika audio ny toritentsika raha tadidinareo fa manina ho hatramin'izay tsy tapaka e rehefa andotrosa ianao dia tsy tatiny devoly io fa Paoly andeha andotrosa ary Paoly a midadasika be ny andoavan'ny trosa zao rehefa namalala momba ny sampona zay alehantsika ty ampairanao androany fa amin'ny asan'ny apôstôly tsika hijery
asan'ny apôstôly a asan'ny apôstôly a toko fahaenina amby folo efa titsika rehefa mamaky tenin'andriamanitra tsika ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ny niantson'andriamanitra ny Paoly a ankany Makedonia sy nataon'ny Paoly tao Filipy zany tanàna zany a de tanàna tsy mifanakaiky Makedonia sy Filipy fa rehefa mamaky tenin'andriamanitra tsika de mahita hoe ny niantson'andriamanitra ny Paoly ankany Makedonia sy nataony tao Filipy fa inona indray nataony tany Filipy nefa izy tokony ho any Makedonia ka i Paoly tsy mitovy tamin'ny Jona hoe tokony ho any Ninive de nefa nakany Tarsisy no nieviny fa tetony hoe Paoly tena nanana eritreritra ho any Makedonia fa no fihevitr'andriamanitra indray a de nasainy nandalo tao Filipy nakatsika ijery ten'andriamanitra andiny fahenina asan'ny apôstôly toko fahenina amby folo asan'ny apôstôly fa matika ny tody rahony soa asan'ny apôstôly toko fahenina amby folo sa zany diso teto asan'ny niso izay la zao marina asan'ny apôstôly toko fahenina nefa mino fa zany diso matona rehetra tratra manohatra hafa daholo asan'ny apôstôly toko fahenina amby folo fa ny andininy fahenina asan'ny apôstôly a toko fahenina amby folo andininy fahenina ny soramandry ny niantson'andriamanitra amin'ny Paoly ankany Makedonia sy nataon'ny Paoly tany Filipy saotra nareo aminaran'i Jesosy rehefa noraran'ny fanahy masina tsy toriteny tany Azia izy de nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia ka rehefa tonga tany tsisy misy izy de mitady akany Bitinia fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy hitanao a teto zany Paoly reto tena mahery a tena malaiky tsika teto de zao Andriamanitra ndray nandà moramora ihany Paoly kalma ihany i Paoly io maninona mirehatra ny anatiny inona andotrosy rehefa andotrosy zay Paoly de tena tonga de tena le ohatrany tena motive be tena tiany ale daholo zao rehetrarehetra zao misy taontsika tiatsika atao daholo ny zavatra rehetra na zay vady ange fomba nanao an'izao fandara zao raha ny projet anay ry avany zay de rehefa rehefa mba nanana fandrina hoe ndao mba ahoana de fa nanao étude na antany olona ahoana ny fomba anaovana télé tena télé io ahoana ny anaovantsika télé de fa nantany le olona mihitsy ahoana de enjakenjana any izy le olona télé nona ihany lofa sao de mba zao tao hoe rehefa sitrapon'Andriamanitra fa mory avana io inona ny mory avana no enjana am'izany hina moa tsy hain'Andriamanitra tao fa teto Paoly andeha ho any Azia de ndrarany fanamasina aza makany aloha de nandeha namaky Frigia sy Galatia ndray izy rehefa tena tsisy misy izy de nitady akany Bitinia fa tsy navelany fanahin'i Jesosy ndray Paoly zany tena hoe tena ndotrosa andeha aiza daholo nitony te fa ny fanamasina ireny nametraka programme hoe zao alamina tsara aloha aleo milamina de aleo isesika nareo natonga zany fiteny zany misy rafotsy be so tsy nareo tsy hoe inona ary mba natao zany aleo ilamina de aleo isesika misy rafotsy be zay mba nandeha balle de rehefa hitanareo rehefa any ambanivohitra misy le blouse ozy zareo de miara mandihy le olona anankiroa de rehefa mandeha ny blouse isaky misy rafotsy be mba te hanana partenaire de jereny mandeha ny blouse efa firy tsisy nahaka mihitsy rafotsy be zao amizay teny rakisy meno anareo ny olo-dehibe petra daholo aloha alefaso le hira de aleo ilamina de aleo isesy de peraka daholo tsika vavy de mandeha partout de aleo ilamina de aleo isesy satria mba te adia bebe zay natonga le teny hoe aleo ilamina de aleo isesy satria bebe neka tsy nandia mihitsy maraina ihany andro blouse efa firy tsisy fa aleo ilamina de aleo isesy fezay bebe ary mety tonga teo amin'ny anjara bebe efa tsy le blouse tsondray efa le samy makao azy fa teto zany Paoly tena tenen'ny fanamasina Paoly tsy vitanao daholo reo aleo ilamina de aleo isesy kalmy fotsiny fa ho alamitsika io alleloia zany aho zay mivady tamany hoe ahoana moa zany anao télé de ahoana mandeha andro aman'alina efa tadidinareo hoe
mba tadidinareo hoe efa nisy ale kimédia teto izy aloha mba nahita kimédia mba te hanao slow bebe nefa nindrisy a de napetra mihitsy ny lalàna aloha ilamba de aleo isetsy marina kosa ny azy fitanao tamile tsika nanao akimédia reny ny akimédia ngefa nika fanandramana ny tsika le andehanao ale télé fa nahita akimédia daholo nareo misy film zaretsika misy film mandeha film amin'ny maraina de misy film amin'ny atoandro de misy film amin'ny alina hariva de mandeha ao reny tantara masiny reny de re misy documentaire izy zay a de misy hira film masiny tena za mihitsy tena olona tsy araka reo vady za manao télé zany ka tena le izy koa jerena tsy araky satria raha anao télé zany zay fa de ahoana moa zany ty ary live kely ty re mbola miditra eo ny zanakay mamo de anaty télé ve disy mamo re tsika zany tena te hanefa trosa ataona nga atao de ahoana izy le olona zareo zany tsy asa mihitsy fa nefa ohatra mila miasa kely any no mampionona fa de atao ahoana de tsy solona hoe ty lobaky ty tena olona fa zay tena vonina inona amin'ny zavatra ilaina fa ho asiana atao télé de fa nanao fanandramana kimédia hoe iny zany de mandefa de ohatr'izao zany a fa ho avadika télé fozy ndrarano fanamasina eoka aloha fa tsy vitanareo zany e aleo ilamima de aleo isesy alleloia ary rehefa nandalo any misia izy de nidina nakany troasy ny toerana nyteteziny paoly ny fotoana za manana tsary tany zay mbolo tediavo misy ny toerana rehetra nale amin'ny paoly fony fahavelony fa feno ohatra hoe eto de mitsipikery de mitsipikery feno toerana nale amin'ny paoly tena be de be ry havana mbola betsaka noho nale an' jesosy a ny toerana nale amin'ny paoly ary paoly ny mpanompon'andriamanitra nisan'ny lava tongotra indrindra raha ny amin'ny asa fitorina aty fotsiny tsika de jere andininy firy fotsiny inona tanàna efa ty Asia, Frisia, Galatia, Misia de tsy navela nandeha nakary izy a lasa nde izy nakany anidina nakany troasy fa ity tena zavatra mahafinaritra ndry ay tojo nijery akimédia na tonga teto amin'ny tojo ka le izy koa mampalelo a jerenareo tsara nanao ale akimédia zany zay a de misy fotoana misy mpijery misy fotoana tsisy tontolo ny andro tsisy maso mihitsy tsisy mijery ahoana ary ne tsisy mijery le izy aiky fa erika teo foana nijery a ay ve tao na tonga ny tojo voaniny a ndry mahafinaritra zany zay tena hoe misy adiran'zay misy masy ty toriteny ty tahaka ny zavatra telendrala tojo de jerenareo am'izay a ty zavatra ty paoly zany nanana programme be mihitsy zao a rapitso andeha anao zao rapitso anao télé rapitso anao Facebook rapitso anao anaovako za eretinareo a za io efa manana projet am'izao fotoana zao anao TikTok fa tsy mbola vitako izy atravo satria tena maro zavatra atao tana le TikTok iny ampiasaitsika amin'ny asana misy zavatra projet tsara be ao fa mbola tsy natao ndray aloha le izy satria mbola tsy nataon'andriamanitra tanteraka zay eo ampiaratanantsika zany ry havana tena hoe amin'ny YouTube tsika raha ohatra nareo zao mba hoe mba tianay de misy page a tsika manana compte YouTube radio akiradio de mba misabone va nge nareo amin'io e hitanareo raha vao manao raha vao misabone amin'io nareo a de isaky misy zavatra publienay de mba hitanareo ka rehefa ampy 1000 isika volona tsy ampy volona lavitra be mihitsy ny azafady tompoko fa mingavy raha azo atao satria rehefa ampy 1000 tsika de mba afaka tapaka amin'ny Facebook de amin'ny YouTube nge manao live e nefa zay tsy miankina aminay fa miankina aminareo de mba mandotrosa ihany koa nareo de mba de da hoe radio akiradio de potsery le riambo reo hoe s'abonner de raha fa ampy arivotsika de ampiasaitsika indray io de aloha tapaka indray ny Facebook tsy manefa misy YouTube indray aloha azonareo le izy de io page tsika io mba zarazarao amin'ny olona fa io page io koa rehefa betsaka no abonné amin'io de misy tombontsoa foana zany le izy ary miparitaka ny filazantsara alleluia de taoko ny jereny Berta de jerenareo paoly zany nanana programme be anao an'izao andeha anao TikTok anao izara amin'ny WhatsApp anao YouTube raha tam'izao zany Facebook tsika nge tena teneko anao raha fana fa voninahitra n'Andriamanitra fa mivoatra ihany tsika mivoatra ihany ny fandarantsika ary reny zavatra reny de Andriamanitra mametraka
tsika tianao zavatra be deabe fandriamanitra mada hoe rado a mampionina kalma ihany aloha tia aloha halleloia azadino manao zay mampazy halleloia anao ny alina nefa de zao programme anatin'ny saint paul zany tena ohatrin'ireny atsy tena tsy mahita toro mihitsy oatsy ho any atroasy ho any amisia ho any so de aty atroary ty ekitiner ty troasy ty de aveo amizay de noho ny alina nefa de nisy fahitana se tampôly koa nisy tampôly ko indro nisy lehilahy makedoniana nitsangana ka nangataka taminy hoe mitamaka tia makedonia ka vonjeo zahay tao anaty fahitana zany ka tsose izy sotra tojo ianao aloha de ene faly mihitsy zay manana anao ato am'ty groupe ty atsasa mahery sisa mbola misy eninjato sisa eninjato latsaka enambe folo sisa de zarazarao de hoy ny ten'Andriamanitra hoe Paul le mbola mieritreritra zany aizavy re toerana lehako hoe oria de fanavady mipetralo fa tamin'ny alina amizay izy natory nampahitan'Andriamanitra fahitana izy hoe tsy rio ny atao fa ity halleloia betsaka zavatra anatin'ny saintsika ary rehefa tiatsika Andriamanitra de misy zavatra tiatsika atao foana tiatsika atao daholo ny zavatra rehetrarehetra mahafinaritra na misy ranabavy atao amitsika ato misy fotoana misy olana Madagasikara tena antsika fa be de be matsy mbola tsy mahafantatra atsika ny mahaty andafy maro zao nisy olona tonga de fa aiza moa zany nareo vita be matetika misy tena zany fa aiza moa nareo aty Antananarivo ary zay ty zany ohatry ny olona ny Antananarivo hoe mbola ohatry mponina Antananarivo ihany ka satria zay tsy de tena manao andre sary le hoe ria andafy sy ny sisy tsy reny zava-dehibe fa le fitoriana ary izy koa misy tombotsoany mahatonga ny olona tsy hafahafa le izy rehefa tsy zay olona raha hoe misy olona zao fa tsika mijery atsika avany amananjary any efa ely izy zay tsy hita teto raha mbola ao anao de mba miverena avany amananjary misy olona ray andro avany abetafo mijery atsika de izy koa mahafinaritra ny hoe tsy fantatry hoe ty andafy tsy mampiafafa ny olona satria Andriamanitra ny olona koa metra ny andafy ive tsy avinavina be ohatra zao de tsy zava-dehibe amintsika zany hoe avay aizitsika na aiza fa ny tiako tenenina de zao rehefa eo tsika betsaka ny zavatra tiana atao zay nisy fotoana efa nisy olana Madagasikara hoe mba asio ahoana raha mba asiana fiangonana ty de zay aty ary zay aty andafy tsy misy fiangonana ahoana moa nisy fiangonana Madagasikara nanana programme zay hoe andaotsika anofa reny le box reny de asitsika hoe iza ny manana raha manana ty zavatra ty koa nareo de mba miresana aminay hoe misy olona zany eny Madagasikara manana ohatra hoe tsena eo anosy be ohatra zany eo anosy be hoe grossiste de azo asiana ohatra hoe haut-parleur eo anosy be ohatra hoa zany na eo Andravoangy na aiza de asiana haut-parleur de asitsika box ao de maheno aki radio de mandeha andro manalo eo aki radio 554 vidéo ve côté etsika zao tena tsy voisako tsony zany fa enjany indray zany tsara kosa zany sotra côté zaminy tiako moa miantso anazy hoe zaminy mahafinaritra any miantso anazy côté camarade Jesosy zany teneko zany de hitanareo raha manana an'izany nareo de andaotsika mahafinaritra azy le anabavy tato pastera rovinana anao le zavatra any Madagasikara fa zay efa nampy aminareo halleloia da iny tompany anao ranabavy fa raha mahita an'izany nareo ohatra hoe misy olona zany avinareo ka ohatra koa olona efa miresy lahatra amin'ny zavatra toritsika fa tsy hoe alefona izy efa ndizy ary toinako so inona koa ohatra zany fa mba olona hoe olona efa resy lahatra de asitsika haut-parleur eo mandeha andro amanalina mandeha eo manako ako eny akira teo de miheno toriteny olona zay mandalo miheno eny toriteny eo fandoavana trosange zany raha vanao malala halleloia hotahiny tompany atsika rehetrarehetra fandoavana trosa daholo zany ary tsika koa tsy mihafahafatsika rehefa nao zavatra ao an'Andriamanitra raha mbola azotsika atao raha mbola azotsika atao de andehtsika raha mbola misy zavatra azotsika halleloia satria tiatsika Andriamanitra tsika nanaovantsika zany tsy hoe mba ampitombony asa ny fidiram-bola tsika de tsika aza ny manaraka halleloia ka mandotrosy tsika halleloia de zao ny zavatra nitranga teo ampatoriana teo izy satria be de be zavatra tao an-tsainy de namangy am'izay fanamasina hoe zao
na sy nisy olona tonga teo tsory teo anao de mitamo hoe mpamankaneza te Makedonia fa mijaly ange zahay fonjeo zahay itory filazantsara teo am'izay na zava le izy tao anatin'le zavatra bebe tianao atao zany misy zavatra ray aseho an'Andriamanitra anao ao anatin'ny fandoavana trosa daholo zany fa ala amin'Andriamanitra de asesin'Andriamanitra ny fandoavana trosa ripoly apôstôly fantatr'Andriamanitra nge zavatra tianao atao fantatr'Andriamanitra ny etsika tianao atao fantatr'Andriamanitra ny hafanampontsika fantatr'Andriamanitra ny hafanamponao fiz'Andriamanitra alao fa alamboko ny fandoavanao trosa halleloia de teo am'izay ary no nahita ny fahitana izy de nitady andeha niaraka tam'izay akany Makedonia zay satria nataony efa Andriamanitra nefa niantso anay itory filazantsara amin'ny olona hitanao teno eo vao misy famangin'Andriamanitra teno eo tsisy adevitra tsisy ninona hoaisitsika ho any Makedonia tsika satria efa nahita fahitana zany ny fandoava-trosa amin'ny fomba tena fahaijana be ry Paoly manaiky ho aza manaiky amin'ny Paoly ary no niondrana tsampo ny ala tany Troasy zay de nizotra nakany Samotraki ary no ny apitsy de nakany Neapoli ary no ny ala teo zay de nakany Filipy izay tanàna voalohany am'izany zaratany Makedonia zany sady zanam-panjakana ary mitoetra teo am'izany tanàna zany andro vitsivitsy izahay nitanjona zany Makedonia alleloia nitanjona Makedonia andotrosa any Makedonia fa ny lalana anankiray moa ry havana raha manotamatavy ianao tsy maintsy mandalo Brickaville ianao na de misoratra azy ny taxi brosy hoe mandeha direct zao de zao mandalo Brickaville foana fa tsisy tonga de lasa tanteraky zany ary ny zavatra zay lalovan'ny fiainatsika de vitan'Andriamanitra planina matipaky ndraindray misy zavatra eny tsy fandalana ena ny eritreretitsika mihitsy hoe fihin'Andriamanitra ty zavatra mahazo teto Paoly ary tamin'ny andro sabata de nivoaka teo ivelany vavahady zay nakeny amorony ony izay nataony efa toerana fivavahana ary peraka teo zay ka ndesaka tamin'ny vehivavy vory teo ary nisy vehivavy atao hoe Lydia mpivarodamba volopasy avy any amin'ny tanàna Tiatira izay mivavaka tamin'Andriamanitra de niaino izy ary ny tompo nanokatra ny fony io le hitanao le teneniko teo manokatra ny fony ny devoly tsy afaka manidy ny fonao fa enao teto Lydia sy hoe Lydia de nisokafan'Andriamanitra ny fony fa i Lydia nanokatra ny fony ny fonao enao ihany ny afaka manokatra sy manidy an'io ary misaotra anareo fandarin'andramoka izao fa nisokafanareo ny fonareo ielo zay ten'Andriamanitra zareo ary Lydia de nanokatra ny fony hitandrina zay teny nolazain'ny Paoly ary rehefa natao batizy raha vehivavy mba amin'ny ankona de nangataka izy hoe raha ataonareo matoky amin'ny tompo de midira ao an-trano ka mitoera ao ny toerana rehetrarehetra rehefa mpanompon'Andriamanitra no andeha andotrosa ny toerana rehetrarehetra zay andehanan'iny de misy trosa voaloha halleloia tsy misy kisendrasendra zany ny fiainan'ny olona ny zanak'Andriamanitra zay irahan'Andriamanitra ndraindray tsika mety misy zavatra da hitoko ray andro andeha hitory asan'Andriamanitra zay amin'ny asan'Andriamanitra de nisy olana kely ny fiarakodia de tafajanona teo akodaoda be mihitsy misy sariko am'izay raha tadidinareo nisy fotoana misy sariko mandeha 4x4 zay de miaraka aminao parleur bafy reny ambony misy sono kely reny ambony andeha hitory tereny any amina toerana fendalo be any zay tam'izany fa nijanona tamina toerana anankiray zay sady hitiko izay na ny chauffe le tombo sady hitiko fa nisy fotoana tsy maintsy nijanona fa rehefa nijanona teo de zao misy olona mandalo de reny olona nandalo reny tafaresaka tamay ary nevian'ny efa dahalo satria ny olona moa zany de miteny hoe feno dahalo io toerana io de mety hoe dahalo sendra nandalo na dahalo tena nahita ireo fa mijanona de mety mody manao akanjo tsara aloha de akanjokanjo any le miresadresaka taminay teo ahafahana mampatatra inona zavatra mitrangaka hoe tafajanona eo amin'ny alina ve satria efa après-midi mantsy zay olana zay no mitranga de zay nijanona eo de tonga vanitra zareo mandala ahoany nareo
ka tamin'izany koa am'izany toera zany feno vovoka be de raha vo mandeha tomobily anao no misaritava de torahandro zareo ny tomobily satria lazainy fa raha olona tsotra ny olona eo amin'ny tanàna zay lovanao raha mandeha amin'iny faritra ndrefa tsy haiko hoe toeranay zany misy an'ity avy misy aty fa raha mandeha amin'ny faritra ndrefa ninareo mandeha anaty toerana feno vovoka aza misaritava fa torahan'ny olona ny tomobily zay ny olona fa jolana aloha hoe jolady anao zavatra azy de daseona de feno vovoka ary fa nijanona teo zay de tonga avy any nisy olona ahoana ina ny olona de miresatresaka eo fa fantatrao zany olo zany tsy mahafantatra an' Jesosy kory zany tsy fantany zany Jesosy zany tena tsy mahafantatra zany hoe Jesosy fa inona ny zavatra natao teo ampiresadresahana teo de ndresaka fa nareo moa zany maninona ty zany zay tompoko mandalo aty de tory teny ary amin'ny tanàna lavitra ry zay fa janona kely fa misy olana kely ny tomobily zany de itory teny ahoana tafika masina iny hitanao andeha hitory an' Jesosy zay mbola betsaka olona tsy mahalala an' Jesosy zany izy koa zany fa tena tsy mahalala ry havana tena tsy mahalala an' Jesosy zany olo fa tena miteneniny zany olo zany tam'izany raiso Jesosy io fiainanao io asio Jesosy Alleluia. Ny zavatra mahavarina rehefa avy ndresaka ela tamin'ireo olo reo zay velona tomobile lasa zay nandeha zay rehetraretra hoe atory eo a tsisy réseau zany toeran'izany mbola hoe aiza hita toeran'ny telefonina mécanicien ry havana fa natongavana maty teo i Paoly a tsy tonga de nandeha direct izy mbola nijanona teo Filipy nefa Makedonia ny tanjony fa misy trosa ao alohanao any Makedonia fa eo Filipy koa misy ary Andriamanitra mandahatra an'izany ary efa nandahatra Andriamanitra de zao teo zay ndresaka tamin'le olona nisaraka teo izy ianao ny vavahany zany olona zany ny vavahana am'izay Jesosy tsy fantatra izy nefa raha zany olo zany natorony anazy hoe ery a misy fiangonana ery koa misy fiangonana afaka tonganareo fa misy olona tsy mahafantatra an' Jesosy zany satria mety dalo mety miainana anaty ala tsy fantatra fa ny nahafatesan'ny fiarana teo de tsotra ho an'ireny olo reny nijanona ny Paoly teo Filipy misy an'ny Lydia fantatr'Andriamanitra misy olona anankiray anokatra ny fondy de mijanona eto ianao ry Paoly andro vitsivitsy ary tsy tamin'ny andro nijanonany teo fa andro vitsivitsy taty ariny nisy sabatana iny vao nahita vehivavy anankiray olona ray ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao possible misy sampona ny fiainanao possible misy sampona ny fiainatsika fa iny sampona iny ry havana malala misy zavatra tian'Andriamanitra tongava zay ndray andro avy nandehanao Batisa zay tamy zany tany Madagasikara de fiarakodiako moa nentina de ile fiarakodia io a nahavarina mbola vaovao be zay izy io mbola WWT mihitsy tam'izany fa izao ny zavatra nagaka pneu mbola tsy fa vaky ny pneu goudron ara-dalàna zao ny andanana vaky ny pneu tam'izay tena monomonina kely mihitsy tam'izany Andriamanitro matoa zay mitondra an'ity tôbily ty mba tsisy hoe panina na sakatsakana eny andalana ny andro efa alina de tsy maintsy mijanona eto de sorso eny am'izay iny olona mba manao asan'Andriamanitra mba falifaly ianao mba manao asan'Andriamanitra miandro ambany tômôbily manolo pneu tena teneniko anao tsy ampatsasakadiny tena maly Andriamanitra zay vita ny pneu nandeha nandroso am'izay zay afaka 10 kilometatra teo mitangorona ny olona ny anaty lalana kodaoda be amin'ny rotina tsiro mandidy iny tangorona taxi brousse be de be voatafiky ny jola tena teo voatafiky ny jola teo le fanakanan-dalana reny tonga de voavaly mifanontaniaka hoe Jesosy a raha tsy vaky pneu zay voatafiky ny jola
sampona ny fahitanao an'iny fa i Paoly kotratra ny sampona fa i Paoly tsy naninony ny sampona afaka izy fa sampona andaminan'Andriamanitra ny fiainatsika ny devoly miasa fa ao ambadika zany avadika Andriamanitra ho tombontsoan'ny olona izay ty azy ny sampona zay ataon'ny devoly raha tsy mpanina ny tômobilinay tsy voatory tamin'ny dahalo zany Jesosy Kristy zany raha tsy mpanina ny tômobilinay voatafiky ny dahalo mpanompon'Andriamanitra vo me fahambaraka hoe mba mpanompon'Andriamanitra avy nitory teny nefa voatafiky ny dahalo tsia 30 minitra melozy izy ny olona 30 minitra lasa zay voatafika teto zay pneu ny tômobile vakindrareo am'le hertz le ina moa le hertz reny le misy fantsipantsika reny 30 minitra melo raha tonga teo ka tsy vaky ny pneu ny fiarako de voatafika ary fa fahambaraka ho an'ny anaran'Andriamanitra hoe mba mpanompon'Andriamanitra ihany fa voatafiky ny jiolahy fa tsy maninona raha mpanompon'Andriamanitra fa vaky pneu sampony zany fa tsy sampona mamenatra zany izany tsy vaky pneu izany tsy vaky pneu ravako teo nijanona teo Paoly ny tohitoy ny di tsy maintsy nijanona nakaina teo rehefa nandalo an'ny Neapoli de nakany Filipy zaratany voalohany Makedonia zany rehetra zany izy daholo ny zavatra izy ataon'Andriamanitra nge reo manao fiainatsika misy calcul vita n'Andriamanitra matopaika efa teneko anao foana zay mivady le andeha hamonjy sabatany Antananarivo tam'zany nefa ny fianakavianarena nitsangatsangana nakany Antsirabe tam'zay tambatra tômôbile fa rehefa ny olona ody lady zay tsy maintsy nandeha hitandra sabatany Antananarivo niainga vo maraina be any Antsirabe ozy ny olona efa maninona nefa tena maninona mihitsy ka alao zay andeha tokony alainy taxi brosy amy telo sasa maraina tsy tonga le taxi brosy fa nahita client hafa de teo zay nalahelo nitady taxi brosy aho efa amin'ny 5 maraina vo lasa nalahelo any Jesosy de tsy mba nety mihitsy ve hoe nokasian'ny fanainao masiny ny taxi be de tsy fetsifetsy ratsy hoe efa mba misy olona ny fanaiky tary aloha de na client firy de mba nalainy aloha iny tena tsisy azo nanao tao mihitsy ve Andriamanitra zay ke amonjy sabaty de tsy maintsy misy sampona ohatry zao ve ny fiainanay tonga ty Ambomandroso ny taxi brosy nandananay io misy taxi brosy mavomavo tapany grita didinay mihitsy 2 temps zay izy mavomavo tapany ambony de grita io tangoronan'olona nivadika nanao tonneau any ambany tambary io le tokony nandehananay io le natonganay nalahelo tamin'Andriamanitra fa maninona misy sampona fa maninona misy sampona ny fiainanay ozy Andriamanitra tsy maninona misy sampona tsy maninona tarinareo vo tonga fa tsy tiako nareo ho afaparaka ary haleluia vonjyaina amonjyain'Andriamanitra de vita Batisy Lydia de jerenao rety mbola teo amin'ny tanàna io ihany zay teneko anao hoe ozy izy Paoly averiko indray hoe saingy azo tsampona mandraka kehitriny ahy ane ty Paoly tenenina ohatra hoe misy sampotsampona zany indraindray ny di maro ny fikasana fa misy sampona indraindray ohatry tsy tanteraka fa tsy tian'Andriamanitra ve Paoly tsia tena tian'Andriamanitra Paoly andotrosany tianao izy Andriamanitra mba fataoko amin'ny fomba mahafinaritra be zany de teo amin'ny tanàna io any 5 ary raha nandeha hoany am'le fitoerana fivavahana zay de nisy ankizy vavy anankiray nanana mpanama avaly fanena taminay voyante zany io olona io le mahay maminaninany reny tena hitako mihitsy fa io enao io tokony amboatra vitana fa zany tsy mampilamina io tokantranonao io avy jereko ny tananao io raha tsy vita re tokony avady kely ny vitanao satria io vadinao io tokony ho tianao fa ianao alakosy ohatra zany reny hitako am'izao fahitako anao zao fa ny taona 2024 ratsiratsy azotsika lamy io reny ohatrany zany
mijery karatra de mody le taitra misy mikatsaka ny hainao ary olona tsy lavitra anao fa azotsika lamina io etsotsika masina ohatr' zany io vehivavy io mahavaly de le hoe teny olona de milahatra mandamy ona tompoka mba atsangana tokantrano hoe zany ty taony ty jerena ny karatra atsangana ihany ianao fa lehilahy ohatrany tsy de mety aminao lehilahy taky ny ahoana ny tokony mety amiko be da be ny olona manao ohatr'ireny ny fahazaha moa de tena ty andreny anahoana nokatra société anahoana izy io ety sa tsy ety de jerena koa ny karatra mety io amy faharoa amby roapolo ny volana jolay no tokony anokavanao amin'ny efatr'ora de mety io zany le vehivavy ty aza mandeha am'ireny nareo de ny fanena tamina vehivavy mahavaly ny fanena taminay ary faminanena taony de nazaho ny tompony arena be manana anina io zany manana manao oracle manana mpampiasa io zany de izy io mandoha vola be ny olona de mahafantatra very le tompoko ny nisy namaky ny tranonay izy zay olo zay raha ndry tao andrefatrano ihany nakan'io tamin'ny efatr'ora izy nareo mbola natory no miditra tao de ino tokoa mankeo amy randry mialatsindra misy randry eto hoe misy nirina randry eto ala atao hoe ranaivo i ranaivo andrefatrano tamin'ny efatra nareo varina natory no nitsaitsaika raha na najereva ohatrany de jerena tokoa izy io de fanolo tena mahay ary tena misy nge tena mahay ngereva an'ireny malaza mihitsy zao ina moa zany comorianina zany hoe anao hoe misy mangalatra ny vadinao de entina any amy comorianina de hitanao hoe izy le vadinao ohatra na misy nangalatra ny zavatra de tsika any Madagasikara be da be le faritra tsimo be da be mahay zavatra ohatr'zany hoe vadika biby lava ny tananao raha vao mangaro-pasy ohatr'zany be de be fa tena tsy fahamezam-boninahitra ny devoly fa de tena mahavita tokoa ry zareo izy amin'ny azafady fa tafome fa ngabedinareo mimeraka izy de zao tena azo vola be na azo arena be ny tompony de nanananaka amy polisy ka niantso reo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra avy indrindra zay manoranareo lalam-pamonjeny hitanao Andriamanitra ao mbola amboniny zavatra rehetra efa nitoriko teto izy ty vehivavy le mahavaly io zany tafateny ho azy tsy fananiny io tonga de niteny barataka izy tena trehan'ny olona reo lehilahy reo tena mpanompon'Andriamanitra reo tena mampitero fahamarinana reo tena izy reo tena mahita lalam-pamonjena manoranareo lalam-pamonjena ary nataony tamin'ny andro maro zany ary sosotra Paoly de nitodika taminy kanao taminy hoe mandidina ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ivoaka amina de nivoaka tam'izany oro zany indrindra izy ka fanaratsy ny tao anatin'ny olona io tanao re ny olona hoe miseho mahafantatra hoe mahafantatra ny hoavy sy sisa fanaratsy ny ao anatin'ireny raha olona tsy mivavaka ireny raha mody mampiasa baiboly zany be fa misikidy fanaratsy ny ao anatin'ireny de nidélivre Paoly ary rehefa nidélivre Paoly de tezitra am'izay tompony satria very ny fananany de inona zavatra ny trano tsy hotoizatsika tsony ny tantara io fa le tantara de zao nogadraina mihitsy ny Paoly kapohana mafy de nefa tany an-tranomaiza de asina blokazo ary rehefa nasiana blokazo nigadra de nisy blokazo raha tsika amin'ny fotsy miangatra zavatra mahafinaritra ve zany fa tsy zany ve le tenen'ny Paoly sampona rehefa tratra ny sampona nge rehefa zany dian'ny Paoly zany sampona andeha hitory tenany Makedonia anao tafajanony eo Philippe ary tonga de migadra mihitsy rehefa andeha andotrosy ianao de manotojo sampona ianao fa io de sampona nahazo amin'ny Paoly migadra mihitsy voakapoka mihitsy inona ary naleany teo Philippe fa maninona ary raha tonga de nakany a Makedonia fa navenan'Andriamanitra nijanona elaela teo Philippe izy Andriamanitra ve milalao ainy fa maninona le mba ho mpampinompon'Andriamanitra ny matahotra zany Andriamanitra ravana za te teny aminareo androany misy an'iny olona mihitsy zao le teny tsiry amboaramelo io hoe tsy ampainy fotsiny olo de fantany enao voan'izao enao hitako matsy izy iny nisy
nisy nytena any de hitako enao misy an'zao aby nao de tetehaka misy le mahery anao eny ka de voninge mavita zavatra mpanompon'Andriamanitra koa afaka mijery de mahafantatra ny anatin'ny sainao. Mpanompon'Andriamanitra koa raha feno vavaka raha manoloana olona ray de fantany olona ary misy zavatra mpahafantaran'Andriamanitra ary Andriamanitra koa eny tsy ohatr' zany io nge ravana teneniko anao fa ny fahendren'Andriamanitra amboniny ny an'ny fahendreny raha io moa ravana mpanompon'Andriamanitra rehetra ahafantatra hoe voafanina amindreo de nisy olona zay teneniko anao nisy fanahy mamitaka de io olona io mahita fahitana ohatry izy ao am-piangonana misy fanahy mamitaka de olona io mijery de jereny ny olona de rovotra ny akanjony de jereny ry ohatry hoe misy zavatra tonga de misy fitsarana be an'le olona ny aminatiny any vao jereny loha de ity very ity tsy anjaratsika no mahita ny hoe ity very tsy possible mihitsy zany Andriamanitra mahafantatra izany very de izany voavonitsy alleloia fa tsy hitsara lalina am'izay tsika sao de mitatra ny zavatritsika fa zao tonga tany amin'ny 5 lasa ny apôstôly toko 2 de nira tamin'ny mamatinala de nira fiderana Paul Silas de tonga ny orontany de vany fanatra ny varavarana rehetra sy ny sisa de rehefa mivavy ny zavatra rehetra de taitra am'izay le kapiteny le mpianatra maizina de seka andeha amony teny satria evera fefanitsoka daholo ny voafonja rehetrarehetra tsy le avaka ozy izy Paoly fa Paoly ny antso tamin'ny fiamarika anazy za mamony tena fa aty an'izay rehetrarehetra ary izy ny antso azy rehetra ary izy ny antso jiro de nikaretsaka niditra satorakofotra sy ny akohaka teo alohan'ny Paoly sy Silas ary efa nentiny voaka izy roalahy de hoy izy tompo tina ny mety ataoko mavonjena de hoy izy roalahy minoana Jesosy tompo de vonjena sy ny akonanao ary izy roalahy nitory ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy roalahy izy tamin'izany ora amin'ny alina zany ka nanasany diakapoka nosasany izy ndray no nitsavo halleloia misy fotoana ianao maratra no ny asan'Andriamanitra fa Andriamanitra niraka anao olona anasany ferinao halleloia misy fotoantsika mahazo teny maratra fa za matahotra anao fa na reo olona reo ihany na nangalan'Andriamanitra ho lava hitondra teny manasitrana anao za malahelo hoe misy manao teny marary zany ianao teny marary zany raha ohatra hoe tsy te azo teny marary de aza mitoro teny fahamarinana fa teny marary zany azotsika matetiky zany fa zavatra mahafinaritra nikapoka zay natao tam'zareo i olona ihany nanadio ny ferina alleloia de diovin'Andriamanitra ny andefasan'Andriamanitra olona ny anao nanadio ny ferinao ampitony ny fonao de zao zavatra nitranga de nidiovy ny ferina ary ny tena zava-dehibe de zao ary nanasany diakapoka ary natao batisa tamin'izany izy mba am'izay rehetra azy ary efa nety niakatra ao an-trano izy roalahy de norosony hanina teo alohany de faly indrindra izy mba amin'izy rehetra tao an-tranony satria efa ninonan'Andriamanitra zao re avana maranaparanatsika azy sahady Andriamanitra tsy mampandefandefatsika amina toerana tsy misy antony zany misy fotoana tadidiko mihitsy ny ranabavitsika Marizao misy fotoana tsika anisan'ny tadiavako azy zay ranabavy Marizao tamina fandarana hafa nahitany atsika na ty fandarantsika tia nandeha tampoka tamina fandarana hafa de ranabavy Marizao tsy nahita zay andramboka izaho zany ary mety tsisy ny rarahiny andryzany zinge samihafa mihitsy fomba ampidiran'Andriamanitra atsika eto misy zao eto tsendra tsy naha fotsiny fa izy koa ty lehilahy ty maro zao nisy nje hoay tsy raha dovany akady vato ty ohatra de io de asa mieno izy ohatra zany misy zavatra be de be ranabavy Marizao zao sendra nijery atsika tam'izany fandarana na zay mivady ary zay zany ny antony tsika re nandeha tam'le fandarana nandeha eto tam'le fandarana tsika nijanona tay sika nijanona teo amin'ny toerana nisy any Lydia de io ranabavy Lydia tsy Lydia ny anarany fa Marizao halleloia ny tena rititolàn'Andriamanitra atsika naiza ary na inona tsika mieritreritra sampona ity
Paul tena nietreritra fa sampony zavatra rehetra nalehany. Misy fotoana Paul vaky sambo misy fotoana Paul mijanona amina toerana hafa izay tsy tokony alehany. Manontany tena mihitsy fa inona ary ny alehako aty? Ny anjaranao dia tsotra fotsiny, za andotrosa Andriamanitra. Dia Andriamanitra mandamina. Mety misy sakatsakana eny antsefatsefany eny. Za zao tena mino ianao reto tena inoko ty zavatra ty. Raha tsy tapaka zao ny fandarantsika, ny fandarantsika teo tapaka dia antenaina ngefa nareo efa eo foana misaotra nareo Lovely, Kadaka, Marizo, Yama, Patricia Ranomalala, Andonirina, i Olga, Mapionina moa mazava azy, Eliana, Rodine, fahombiazana fitahina tsiry amboarabely. Tenenko anareo natapaka impiry teo, izay misaotra nareo fa nareo mbola teo foana. Fa za zao mino fa raha tsy tapaka mety tsisy fotoana dely teto raha manatany raha soa ohatra. Tapaka impiry fa miverina amizay misy olona hafa mety tsy mbola hitanareo teto. Ary raha ohatra tamin'ilay nandeha teo mety tsy tonga teto izy. Ary mahatonga antsika misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny anjarantsika dia tsotra. Indreto izay andotrosa Andriamanitra. Indreto izay andotrosa. Indreto izay Andriamanitra andotrosa. Fa izao ny zavatra tiana tenenina. Alamino ny programa. Be zavatra anatin'ny saintsika. Ndao anao an'izao, ndao anao an'izao. Ndao anao t-shirt. Aiza t-shirt. Mbola tsisy. Ndao anao asa fitoriana ohatr'izao. Mbola tsy tonga izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra ny andahatra an'izany. Ary ninona koa fikasantsika misy zavatra tiantsika tao fa misy ohatry ny sampona ao ambadimbadika reny dia tadidio fa mbola Andriamanitra mamela andrendrehetrareny izy eo. Dia misy antony zavatra rehetra. Vokatra rongeza be, ny vokatry ny sampona izay nisy teo amin'ny Paoly raha nijanona tampoka teo amin'ny Filipo izy. Filipy dia olona roa miaraka amin'ny ankonany vita batisa. Tsy ireo ilay olona hitan'ny Paoly tsy ilay olona hitan'ny fahitana tamin'ny olona avy any Makedonia tsy ireo io. Le hoe mitamaka ty Makedonia ka vonjeo zay tsy ireo. Fa io mbola alehany rehefa avy eo. Alleluia. Mahita tsefatsefany eto misy toerana hijanona. Ny trosa dia voalo foana. Alleluia. Ny trosa dia voalo foana. Fa Andriamanitra mandamina. Zavatra ataonao androany dia zao fotsiny Andriamanitra za andotrosa. Amin'izay tilisa amin'ny hafa firenena rehetra naiza dia andonitrosa koa. Ampiasao irao ianao andamina ny zavatra rehetra. Misy zavatra mitranga eo alohanao manomboka androany. Ninona atao zao fotsiny zavatra fantatrao. Andriamanitra momba anavy ianao miaraka amiko ianao. Fa Jesosy ny teny momba an'izy ireo mandrakariva. Ambara-pataperana fataperana zao tontolo zao. Ambara-tonga fataperana zao tontolo zao. Jesosy rehefa tefa ombanao dia ombanao foana. Na dia mety fotoana mety etretinao fa azo tsampina azy ianao. Andriamanitra mombanao foana. Hotain'Andriamanitra tsika tsirairay avy aminao fa voarenao zay afatra izay tan'Andriamanitra ny kasika antsika rehetrarehetra. Tsy dia lava ny torotentsika androany sa atonony ihany dia misaotra nareo mbola tonga ny aritra tetina dia tonga ny fotoana efa amin'ny 5 sasany zao efa amin'ny 9 sasany eny Madagasikara fa dia mbola misaotra nareo foana zay matoky maharitra mijery an'izao fandarana zao. Hotain'Andriamanitra antsika tsirairay avy ivavatsika amin'izao fotoana zao. Dia rehefa ivavatsika dia teneniny tompo andotrosa androany avana malala andeha isika amin'izao fotoana izao andeha hivavaka amin'izao fotoana izao dia ndao antsika hiteny hoe tompo androany mba manam-paniriana ny andotrosa ihany koa zahay. Be ny zavatra anatin'ny sainay, be ny zavatra anatin'ny eritreritray Jehovah'Andriamanitra mba faniriana kely tena anatin'ny fonay satria dia tena maniry tokoa ny andotrosa eo aminao. Anao ny zavatra ho anao. Nefa Jehovah'Andriamanitra ianao manana ny programa rehetrarehetra. Tsy fantatra izy ianao ho any Makedonia na ho any Filipy. Ianao mahita ny vokatra. Ianao mahita ny olona.
izy mandrano anay Andriamanitra nanay misy sampona ny lalana le anay fa aza ataonao mahakivy anay ny sampona satria ao anatin'izany dia mbola ianao manana ny fanapahana ny zavatra rehetra fa misy lalana tianao hatongavanay indray eo ambadika izany saotra Jehovandriamanitra dia tahio foana izao fandaharana kelinay izao maro ny zavatra atao anatin'ny saina tiana atao nefa nge Jehovandriamanitra aty anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia manana programa mila apetraka ihany koa ianao rehetraretinay zavatra vitanay nefa mbola tsy vitanay dia tsy averanao ataonay aloha re koa misy zavatra efa vitanay nefa mbola miandryandry zay dia ianao maniraka ny anjelinao anaitra ny takana nairana ny Josefa sy Maria andeha ho any Egypta ambrany Andriamanitra dia ndretindray zay mbola manolo tena irao fa te hanefatrosa izy andonitrosanay amin'ny hafa firenena amin'ny jentilisa amin'ny olona rehetra ataonay zany ho voninahitra naranao saotra Jesosy matoky anao zay dia matoky sy mino fa eo foana ianao miaraka aminay dia raha laza saotra sy voninahitra anao efa hatramizay dia ho mandrakizay halleluia amen etatsika saniry zany hitsangana takandre miaramila voninkiady rentsika naika eny Andriamanitra andotsosa halleluia dia arakaraka ny androsoanay manao ny asanao raha io no atsapanay farombotra aminay finitra menay to lay satana ratsy lay velolongo lay favarony samnamiray fito kamanao say wafady manakananay tsy anompo anamzay andiamaletray nanafanaye deo mandragizay ekena yatoa naifomenasao ieny laitolao miambava sapoe izy daholo reo andotosareo
Tsika tsirairay avy any tokantrano any a dia ataovy eny a ny fanompoanan'Andriamanitra aza voasakatsaka ny sampony eny an-dalana eny fa mandroso foana fa avelan'Andriamanitra izy tsy reny a misy adiny avokoa ivavakantsika marina fotoana amin'ny tiandroany nefa manentana anao a fa ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola afaka manaraka anay foana ianao raha mihaino ny akiradio a www.ndramkaizao.com afahanao mihaino a ny onjapeo akiradio a misy soteletsaka ny adiny telo am'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina am'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo arivo raha pitso amin'ny folo maraina henonao verinao toroteny omaly a tanaty vavaka fiambenana raha pitso amin'ny ray kosa dia verinao a ny torotenitsika tamin'ny androany ity dia makasitraka atsika dia maherezatrany a Andriamanitra manakaripasaomana ny amaly fitia atsika tsirairay avy izay tonga teto androany mahereza raha mirasoka amin'Andriamanitra tsy raha pitso indraytsika dia fa iona ao anaty vavaka fiambenana tompo ale omba atsika tsirairay avy halleluia amen mahereza daholo samy hita iny tompo a